Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Matahotra ny fitsarana farany sy ny overy mandrakizay any amin'ny elo ve ianao. Izay indray ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Fanontaniana izay apetraka amintsika kristianina rehetra. Fa marobe tsika kristianina no matahotra an'izany. Mieritreritra hoe ny fahafatesana vitako ihany no miatrika azy. Fa zany hoe hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra zany tena matahotra. Za manko mpanota. Sy ny hoe ahoana ny eritreretako hoe raha ohatra ka lasa tampoka any amin'ny elo dia hijaly mandrakizay tsy manam-pahataperana any amin'ny afo be dia tonga dia lasa miorooro sy matahotra mangovotra vao mieritreritra an'izany hoe fiainana orina ny fahafatesana. Dia mazava ho azy fa lasa matahotra ny ho faty koa isika vokatra izany. Izany raha dia te-hiteny amintsika fa matoa ianao mbola manana an'izany tahotra izany ao anatinao dia mbola tsy mipetraka tsara izany ilay antoka ny famonjena. Ilay antsoina hoe assurance du salut. Mbola tsy azonao antoka izany hoe ho voavonjy ianao rehefa hialy ety. Ary zava-doza izany Ny zavatra faharoa koa dia izao dia voly io mampatahotra anao io. Fa io fotoana izay eo antsika amin'Andriamanitra io dia tena fotoana fifaliana io fa tsy fotoana tahotra sy angovitana ohatran'izany. Izany dia te hitondra antsika any amin'ny taonjato faha 20 fa nisy ilay lehilahy teratany Allemand mpanitsy fivavahana fantatsika tsara amin'ny anarana hoe Martin Luther. I Luther dia tena nanana ny olana io mihitsy izy. Natahotra ny fitsarana farany io izy. Ary tena nampahory azy fatratra mihitsy ny fieritreretana an'izany satria izy dia nieritreritra hoe mbola tsy ampy ny fahamarinany ahafahany mijoro anatrehan'Andriamanitra ary mbola tsy tanteraka izy satria be dia be ny fahotana vitany. Izy raha teo koa moa misy feo foana zany eniny eo amin'ny sofiny miteny aminy manao hoe mpanoty ianao ratsy ianao zao avy ny fahotana vitanao homelohan'Andriamanitra ianao hitanao tsara ny fahatezeran'Andriamanitra hirehatra aminao hilatsaka aminao ny fitsaran'Andriamanitra dia nambarana mihitsy hoe feo an'ny satana io miteny aminy eo amin'ny saina isan'andro mampahory azy io dia lasa natahotra le ho faty izy natahotra le fiainana aorina ny fahafatesana izy indrindra io le fitsarana farany io. Dia izao anefa ry havana i Luther dia teolojiana ary mpandinika soratra masina na mpianatra teolojia tao amin'ny université ny Wittenberg aty Allemagne izy tamin'ny 1515 ary nampianatra ny bokiny Romanina. Tamin'izany fotoana izany no nanomboka satria nandinika ny bokiny Romanina izy dia nahatsapa nahita ny sokatra ny sainy nahita ny marina ny amin'ny atao hoe famonjena. Izay no nahatonga azy nanao ilay fantsipivavahana ny amin'ny hoe izao ny atao hoe famonjena raha ny soratra masina no jerevana. Izy zany ilay natahotra ny amin'ny hoe fitsaran'Andriamanitra fanamelohan'Andriamanitra sazy kapoka hiatra aminy rehefa nandinika soratra masina dia nahita fa izany rehetrarehetra zany kay dia niatra tamin'i Kristy daholo. Kristy kay no nitondra izany rehetrarehetra zany teo amin'ny toerany. Ny dikan'izany satria Jesosy Kristy no nisaziana ny kapohana ny maty ny solovona azy afaka madiodio izy zany. Ary izay fahafahana madiodio izay izay le antsoina hoe famonjena. Izany hoe tsy homelohana intsony izy mivokatra ireo fahotana ireo satria efa nomelohana Kristy ny solo azy. Tsy azo saziana intsony izy satria ny sazy izay tokony hiatra taminy ny amin'ny fahotana vitany dia niatra tamin'i Kristy daholo. Kristy no nitondra ny sazy rehetra. Nino an'izay izy nanaiky an'izay asa-pamonjen'i Kristy izay izy ary izay dia vita ny resaka. Izay ihany no nanokatra ny sainy ka nahatonga azy halala manao hoe ny finoana rery ihany. Ary rehefa nijery ny Romanina izy dia mahitany amin'ny hoe koa amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Romanina 5:1. Romanina 7:7 dia misy ilay teny manao hoe fa samy efa nanota avokoa izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Izany hoe samy mpanota avokoa ny olona rehetra nefa ozy izy amarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavany noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany hoe ny fanamarinana ny olona zany dia zavatra tena maimaim-poana, tsy zavatra hiezaka ataonao, tsy zavatra hoe alova vola satria tamin'izany fotoana izany niresaka ny hoe indulgence na hoe fivarotana famelan-keloka izay nitoeriny fa hoe tsy amin'izany mihitsy ny amonjenan'ny olona fa tena hoe maimaim-poana fahasoavana io izay omen'Andriamanitra maimaim-poana dia tamin'ny nanolorana ny zanany ho faty teo ambony azy fijaliana hisolovona ny olona rehetrarehetra. Toy izy amin'ny 5:20 manao hoe izay naseho an'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana. Izany hoe amin'ny finoana no hanavotana antsika
raha mino ianao fa ny rany Kristy zay latsaka teo ambony azy fijaliana dia manadio anao amin'ny fahotana rehetra zay vitanao na firy fahotana vitanao dia izay fotsiny dia voavonjy ianao. Raha mino ianao fa ny fahotana rehetra zay vitanao dia efa lasan'ny Kristy daholo teo ambony azy fijaliana ka manaiky ianao hanolotra an'izany mihitsy omboana miaraka amin'ny ambony azy fijaliana dia izay ny famonjenao anao, izay ny fanavotanao anao, izay ny fanafahanao anao satria voavonjy ianao zany, afaka ianao, tsy mitondra ilay izy tsony ianao fa lasan'ny Kristy daholo izy. Ary izay mihitsy no toy ianao manao hoe hanehoana ozy izy ny fahamarinany amin'ny tsy namalin'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany. Izany hoe tsy ivalian'Andriamanitra amintsika intsony ny fahotana vitantsika fa nandevitra tamintsika Andriamanitra satria Jesosy Kristy no efa nitondra sy ny zaka ny kapoka sy ny fahatezeran'Andriamanitra rehetra zay tokony hiatra amintsika. Raha mino an'izay ianao dia izay ianao ny voavonjy. Ho avy tokoa zany ny fitsaran'Andriamanitra fa rehefa hijoro fitsaran'Andriamanitra ianao dia hijoro koa Jesosy Kristy hisolo vavanao, hanamarina anao ka hiteny manao hoe tsy azo melohana intsony io olona io fa efa melohana teo amin'ny toerany. Ary nino an'izany izy tsy azo saziana intsony satria ny sazy rehetra zay tokony hiatra aminy dia efa niatra tamiko daholo. Ny fahotana rehetra zay nataony dia efa natolony daholo ary izany no nitondra an'izany, izany ny zakan'izany marina io, voavela io. Dia izay no antoka ho antsika izay famonjen'i Kristy ambony azy fijaliana izay. Mpanjiny ny azy fijaliana ry havana. Fa rehefa mibanjina ny azy fijaliana ianao dia mahita ilay famondrampon'Andriamanitra ho antsika mpanota, ilay fitiavan'Andriamanitra antsika mpanota, ilay famonjena maimaim-poana ho antsika mpanota izay izasy ianao no tokony hijaly teo, izasy ianao no tokony voafatotra ho fatsiana teo fa Kristy no nitondra an'izany teo amin'ny toerantsika mba ho afaka mahdiodio sika, mba ho hamarinina isika. Dia noentin'ny Kristy daholo ny ota rehetra izay anjarantsika. Mino an'izany ve ianao? Mino an'izany ve ianao? I Satana zay mbola nitamberina tamin'ny Lotera, mbola niteny tamin'ny ihany taty aoriana hoe ianao ohatr'izao dia tena niteneniny mihitsy manao hoe marina daholo izany zavatra teneninao zany fa izany mihitsy ny nataoko. Kanefa izaho andro any dia miteny aminao manao hoe efa voavela teo ambony azy fijaliana daholo izany, anivoako ianao ry Satana. Dia lasa Satana satria matanjaka ny finoany ny amin'ny asa-pamonjena nataon'i Kristy teo ambony azy fijaliana. Izaho andro any dia hiteny aminao fa nafiry ny fahotana vitanao, tsisy dikany fa ampy ny rany Kristy hanadio anao. Raha manaiky ianao amin'ity an'io hitondra n'izany fahotana izany eo amin'ny azo fijaliana ka anaiky hoe omboana miaraka amin'ny Kristy. Ary izany natonga amin'ny Paoly teny manao hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy eo ambony azo fijaliana ao izy. Galatiana 2:2-20. Ny fahotako no nomboana miaraka tamin'ny Kristy teo dia nidikan'izay olom-baovao tsy izaho intsony ny velona ao izy fa Kristy amin'izay no velona atao anatiko. Dia izay mihitsy isika kristianina, olom-baovao tsika rehefa ohatra ka no avaozina nino ny asa-pamonjen'i Kristy. Toy izy Lotera manao hoe manomboka eto mety mbola hanota isan'andro fa saingy voavela heloka isan'andro koa. Isan'andro dia mibeba manatona an'Andriamanitra atolotra azy mandrakariva ny fahotana zay vitanao sy tadidinao dia ho hitanao fa handray famondrapo isan'andro ianao satria ampy hamanadiovana antsika isan'andro ny rany Kristy amin'izay fahotana rehetra vitantsika. Ilaina ny fibebahana fa sao dia indray manao ohatra n'ilay fampianaran-diso hoe efa tsy mila mibebaka tsoa fa nentin'i Kristy daholo ny fahotana rehetra présent, passé, futur. Fa mbola ilaina foana ny fibebahana isaky ny misy fahotana vitanao ka tadidinao, tsaronao. Ary tadidio tsara ry havana fa izao tsy niezaka, tsy niasa zay ataonao zany hamonjenanao fa izany tsy mahavoavonjy antsika izany fa ny asan'i Kristy teo ambony azy fijaliana no hamonjena antsika. Ary ny olona voavonjy no afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny olona voavonjy no afaka mitandrina ny didin'Andriamanitra. Ny olona voavonjy, ny olona afaka no afaka manao izay zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Araka ny Romanina 5:5 manao hoe fa ny olona ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra fa ny olona vonjena manana ny fanahin'Andriamanitra izay ihany no afaka ho tarihan'ny fanahin'Andriamanitra io tonga zanak'Andriamanitra mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Anio ara dia manasa anao ary havana, manasa anao hanaiky fa zay fotsiny takina aminao dia voavonjy ianao. Tsy ao anatin'ny eritreritra kory zany eo any amin'ny elo zany, aza atao anatin'ny eritreritra kory zany fa tsy makany ianao raha ohatra ka manaiky
ny avitra nataon'i Kristy teo ambony azy fijaliana. Ary raha manaiky ianao hanolotra ny fahotanao amin'ny tian'ito hoe tompo indreto ara ny fahotako omboana. Raha mbola tsy fonao le fahotana dia izay no mety olana. Hoe le fahotako anie pasteur mbola tsy foko lefa ny maso, mbola tsy tena tiako le vonina fa mbola tiako iainana, mbola tiako lalovina ety ihany le izy. Dia manjaranao zany mandinika ny amin'izay. Fa izay indray dia efa tsy han'ny tompontsony fa izy efa manolotra ny tanany handray ny fahotanao fa ianao zany mbola te hifikitra amin'le izy dia indray anjaranao iny. Fa anio ianao raha vonina ka hiteny manao hoe tompo efa ampy izay andro lasa nandehandehanako tety sy tero izay fa tsy nahita vahaolana mihitsy tsy nahita famonjena fa anio atolotro daholo ny fahotako rehetra manaika omboana daholo eo ambony azy fijaliana mba ho le voninao mba ho tonga olom-baovao dia ho hitanao fa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo. Korinthiana faharotoko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo. Tian'Andriamanitra ho avaozina ianao ary tian'Andriamanitra homena antoka mihitsy ny amin'izany famonjena izany ka tsy tahotahotra ny amin'izany intsony fa tonga dia azo antoka manao hoe voavonjy satria nahoana satria Kristy no mitondra ny heloko rehetra. Voavonjy satria izy daholo no mitondra ny fanamelohana rehetra tsy homelohana ny amin'izany intsony ary ny fotoana izay anao koa mitompo tsy fotoana ny fitsarana fa fotoana ny fahasoavana hanomezana ny satroboninahitra ny fiainana io fotoana izay andraisany ao amin'ny ankonany mandrakizay amin'izay io fa tsy fotoana hitsarana ohatran'izao tontolo izao ka hoe hanamelohana antsika ny amin'ny fahotana izay tsy nibebahana ny amin'ny fahotana izay tsy natolotra ny Kristy fa ny anao kosa atolory azy zany aza mangatakandro ry havana fa anio ekeo Jesosy ho mpamonjy ianao ekeo ny avitra anazy nataony anao teo ambony azy fijaliana fa maimaim-pona ny famonjena maimaim-pona tsy vidiana ny vidiny dia ny fahotanao omeo azy daholo dia ho afaka ianao ary raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Andeha hivavaka isika arao izao vavaka izay ataoko izao isaky ny mijanona raha vonina ianao hanolotra ny fahotanao rehetra omboana eo ambony azy fijaliana ka hanaiky hoe tompo ampy izay fa hanaraka anao hanova fiainam-baovao miaraka aminao. Hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao izay nomenao avitra hisolo vonanay mitondra ny fahotana rehetra atao anatrehanao izay ankehitriny ary manaiky fampanota mifonany amin'izay zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao nataonay ankehitriny dia manaiky fa ireo fahotana rehetra ireo dia omboana miaraka amin'i Jesosy Kristy ambony azy fijaliana avokoa ary ho levonina sy ho ravana ka ho diovina amin'ny ranon'i Jesosy Kristy zahay. Mino an'izany izay Andriamanitra tsy miatra aminay intsony ny fanamelohana satria efa niatra tamin'i Jesosy Kristy izany. Izany ny finoanay ary finoana matanjaka tsy azo hozongozonina ty anatinay izany. Sokafanay androany tompo ny fona hidiranao mitomoera ty anatinay manjaka amin'ny fiainanay ampianaro ny sitrakao zahay tario amin'ny lalanao manomboka amin'ity andro anio ity mba ho tonga olom-baovao ambara-pahatonga anay amin'ilay fotoana izay ionana aminao dia ho anao rery ihany ny voninahitra misaotra Jesosy. Amen.